Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra ny tenako tonga soa indray amin'izao Facebook live izao fotoana izay mbola andeha iarahantsika mandritra nyity herinandro iray manontolo ity, mandinika ny tranga sasasasany ary ireo tranga tena manan-danja tamin'ny herinandro masina, ny herinandro farany nitondra an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Nangavan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Sitrapon'ny Tompo moa dia mbola mitohy moa ny fihiboana ka mbola afaka manam-potoana isika hanaovana fotoana toy izao isan'andro mandritra nyity herinandro ity raha sitrapon'Andriamanitra. Ka androany isika dia handinika manokana moa momba ny akaran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema. Miresaka momba ny Jerosalema moa isika dia miresaka momba ny fijalian'ny Tompo tamin'ny nandehanany teo amin'ny hazofijaliana dia mety fantatritsika ilay atao hoe Via Dolorosa. Io no ohatran'ny karazana lalana izay ohatran'ny hoe misy dingana samihafa izay nieritreretina hoe nandalovan'ny Tompo tamin'ireo ora farany fandrapatongavany teo amin'ny hazofijaliana. Fa raha hiresaka momba n'izany isika dia tsara angambany isika tsy tonga dia manomboka eo amin'ny Via Dolorosa ao anatin'ny Jerosalema, fa ny tena marina ny tena Via Dolorosa dikan'izany hoe ny lalan'ny fahoriana ny Tompo dia nanomboka enim-bolana teo alohan'izany fotoan'izany, enim-bolana alohan'ity herinandro izay ankalazaintsika amin'izao fotoana izao ity, ary 590 kilometatra lavitra no Jerosalema amina toerana anankiray antsoina hoe Kaisaria Filipo. Nanomboka tamin'izany fotoan'izany ny tena marina ny lalam-pahorianan'ny Tompo. Ka ndao jerentsika vetivetika momba an'izany ao amin'ny Matthieu 4:40, Matthieu 4:40 dia ny 1:20. Matthieu 4:40 dia ny 1:20 zao ny zavatra voasoratra ao hoe hatramin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijaliany ny olona sy ny loham-pisorona ary ny mpanorandalàna dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Nanomboka tamin'io fotoana io hitantsika ilay fomba fiteny eo amin'ny Matthieu 4:40 teo amin'ny tapany voalohany hoe tamin'io fotoana io vao natorin'i Jesosy ny mpianany. Napiditra fampianarana vaovao amin'ny mpianany Jesosy ka nanomboka teny tamin'ny azy ireo fa ho faty izy. Ary misy olona andeha hanilika azy ary tsy ho tia azy ary andeha ho vonoiny ireo mpitarika ara-panahy ao Jerosalema izy ary ho hatsangana amin'ny maty rahateo. Fa ohatran'ny mbola tsy takatry ny mpianatra moa izany fampianarana izany tamin'izany fotoana izany, fa tamin'io fotoana io izy dia efa niteny mazava fa izy ilay Mesia, izy ilay Kristy, izy ilay voaositr'Andriamanitra tonga andeha hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary hitantsika fa nanomboka teo izany izy dia nanapa-kevitra ny handeha any Jerosalema. Efa fantany tokoa ny zavatra miandry azy any, efa fantany fa ho faty izy. Ary nefa izy tsy nivilivily fa dia nandroso nakany Jerosalema. Ho jerentsika indray ny andiny anankiray izay maneho ny an'izay fandresen-dahatra lalina izay nananan'i Jesosy Kristy izay ao amin'ny Lioka 5:7. Lioka 5:7 dia ny 1:15. Lioka 5:7 1:15 dia zao ny teneny ato hoe rehefa ho tonga ny fotoana ampiakarana an' Jesosy dia niatrika ankany Jerosalema izy. Le teny eto hoe adika hoe niatrika dia tena hoe maneho natodiny nakany Jerosalema ny lohany ary tsy nivilivily tsony izy, tsy nisalasala tsony izy tao an-tsainy fa tena hoe resy lahatra fa hoe any ny lalana. Amin'ny arabaky teny dia tena ohatrany hoe nataony mahitsy toy ny vato ny tarehiny, ny fijeriny makany amin'ny Jerosalema ka tsy mivilivily tsony izy. Ka andao isika ny hamaky any amin'izany fatongavany tao Jerosalema izany dia le fitantaran'ny Jaona azy nandeha jerentsika androany dia amin'ny Jaona 12 dia ho vakiantsika amin'izany amin'ny Jaona 12 ny 12 ka hatramin'ny 14. Jaona 12 ny 12 ka hatramin'ny 14. Misy moa amin'ny Matthieu 1:20, Marka 1:20, Lioka 7:20 ny filazantsara rehetra dia mitantara azy ity, fa ity no fidintsika manokana androany ho dinihantsika zany. Ary noho ny ampitsony iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana
Rehefa naharefa hankany Jerosalema Jesosy dia naka sampandrofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe hôzana, hôsana, isaorana anie ny mpanjaka ny Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zana-boriky anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao nitaingina ny zana-boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy dia vao natsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany ary rehefa nataony taminy izany. Ivavakintsika tompoko. Andriamanitra renay dia mbola mametraka hatrany fandinihana an'izany teninao izany ary misaotra anao satria manome fotoananay ianao ankehitriny ahafahanay mampitodika ny sainay sahady amin'izany fanoloran-tena lehibe izay nataony tomponay izany, izay andeha hankalainay amin'ny zoma ho avy izao. Ianao tokoa ny Andriamanitra ny hanomana ny fonay, hanomana ny sainay, hahatonga anay hifantoka tokoa amin'izany faratampony tamin'ny tantaran'ny olombelona izany, dia ny nanomezanao lalana ahafahan'ny olombelona verina mihavana aminao indray. Ka dia mametraka an'izao fotoan'izao sy ny fandinihana ny teninao eo am-pelatananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Hitantsika eto fa avy amin'ny 15 izay vao voninahitra tamintsika teo no nangalana n'ity lohateny amin'ity fampianarana misesy mandritra ny herinandro ity isan'andro, dia ilay teny hoe hôsana, isaorana ny mpanjakan'i Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Io teny io ny tena marina, io teny izay tenenin'ireo vahoaka be dia be izay nivory teo, izay nanaraka an'i Jesosy avy tany Betania izany, satria zareo dia nanantona an'i Jesosy satria talanjona tamin'izany fahagagana nataon'i Jesosy nananganany an'i Lazarosy tamin'ny maty izany, dia nanaraka an'i Jesosy izy ireo, dia vonona tokoa izy ireo ny handray an'i Jesosy Kristy hiditra ao Jerosalema. Fa io teny izay ampiasain'izy ireo io dia teny izay nindramina nalaina avy tany amin'ny Salamo 7:100, Salamo 7:100, ny 520 sy 420. Ary satria mbola ho resahantsika momba n'io salamo io, satria io salamo io dia mbola voatona ihany koa ny andininy hafa amin'io salamo io amin'ny fotoana 2 na 3 aza mandritry ny ambin'ity herinandro ity, dia aloha amin'izany isika no resaka bebetsaka kokoa momba an'izany. Fa eto dia dinio tsara fa hijaona ihany amin'ireo tantaran'ireo filazantsara rehetra, dia amin'ny filazantsaran'ny Jaona ihany isika no mahita n'ilay karazana ravinkazo izay napetraky ny olona tamin'ny hiditra tamin'ny tany tamin'ny hiditra tao Jerosalema Jesosy. Hitantsika eo amin'ny 17:30 fa naka sampandrofia izy ireo ny vahoaka mba hitsenana azy, sasany akopakopany ary sasany napetrany tamin'ny tany. Ary avy amin'ny teny hoe sampandrofia ny azontsika an'ilay hoe Dimanche des Rameaux, dia nankalazai ny fivavahana maro samihafa ary ny olona maro samihafa tamin'ny omaly izany. Androany moa latsinainy. Ka eto moa tsy hoe te hampiditra ady hevitra manokana ahako, na hoe tonga antsika lasa hoe ho lasa eritreritra manokana momba an'izay, dia hoe fa te hiady hevitra aminareo ihany ahako, fa tsy mino ny tenako ary ny mpandinika sasany ihany koa, fa hoe andro alahady no nidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema, fa andro alatsinainy anio. Ka oka aloha hazava tsara ny resaka. Tsy resaka andro hoe tamin'ny andro roviana na tamin'ny andro roviana no nidiran'i Jesosy tao no hahatonga antsika hoe hiady, hahatonga antsika tsy afaka hoe hifandray, hahatonga antsika hoe lasa hifampikorotana ary hoe hiteraka ady-hevitra lalina be izay zavatra izay. Voavonjy ihany ianao raha mino an'i Jesosy Kristy, na hinonao fa niditra alahady izy na hinonao fa niditra alatsinainy izy, ary tsy hitondranao any amin'ny elo ny finoana fa hoe niditra alahady izy na niditra alatsinainy. Ny zava-dehibe dia niditra tao Jerosalema izy, sady izay. Ary ilay zavatra ho ataony amin'ny zoma no tena manan-danja, fa tsy akoriny ny andro nidirana. Kanefany anisan'ny zavatra izay tena hoe tiako tsindriana aminareo dia izao: ny antsipiriany rehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy dikany avokoa. Ary ity resaka hoe andro izay nidiran'i Jesosy ity, na dia tsy ataontsika hoe zavatra hoe ho iadivantsika, dia manan-danja tokoa izany zavatra izany raha ny
fandiniana azy dia misy antony ary misy dikany ary tokony hatrany isika hitrandraka ny soratra masina ahitana antsika ny marina momba an'izany tenin'Andriamanitra izany ary hahatonga antsika ihany koa hahazo tombony amin'izany fitrandrahana ny tenin'Andriamanitra izany. Eny ary, voalohany indrindra ho an'ny isika izay mieritreritra fa hoe alahady no nidiran'i Jesosy tao a Jerosalema dia misy an'ilay olana ilay matetika atao hoe alarobia mangina. Dikan'izany dia ny hoe ny ankabeazan'ny mpandinika dia mahita fa hoe ny toriteny izay nataon'i Jesosy tany amin'ny tendrombohitra Oliva dia tamin'ny andro tamin'ny talata atoandro harivariva izy no nanao an'iny fampianarana iny ary iny no hojerentsika manokana rapitso. Dia avy eo tsy zavatra intsony momba an'i Jesosy ankoatra ny amin'ny alakamisy, ilay alakamisy hariva izay ihinanan'ny Paska miaraka amin'ny ilanan'ny sakafo ny Paska miaraka amin'ny mpianaka. Ka inona ary nitranga tamin'io andro alarobia io? Misy miteny fa hoe nandritra n'izay fotoan'izay, nandritra n'io alarobia io dia niverina vetivetika tany Betania Jesosy satria raha mijerintsika any amin'ny Matio 20 ohatra dia mitantara Matio momba ny ilay nanadiovany nametrahany Maria an'ilay ranomanitra ilay alabastara tamin'ny tongotry Jesosy. Kanefany raha hitantsika sy dinihantsika tsara ilay tantara dia tamin'ilay sabotsy alohan'ny idirany tao Jerosalema no nitranga iny zavatra iny fa napetraka teo amin'ny toerana eo Matio 20 noho ny antony hafa izay mbola afaka hojerentsika any aoriana any. Misy zavatra tiany ampitahiana eo, ampitahiny amin'izany ilay tena hoe fandavana, tena hoe fanompoan'i Maria an'i Jesosy sy fanompoana sandoka an'i Jodasy ao Matio 20 fa izany votoatin-dresakitsika ankehitriny. Fa nandeha tany Betania ve Jesosy? Angambany mety tsy izay ny zavatra nitranga fa raha jerentsika ny jerenareo ny ao amin'ny Lioka 1:20, Lioka 1:20 dia ny 7:30 izay. Ie, Lioka 1:20 dia ny 7:30 dia izao ny zavatra voasoratra. Ary noho ny atoandro dia nampianatra teo akanjan'ny tempoly izy, ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva. Dia jerenareo ihany ao amin'ny Lioka 2:20 indray izao aoriana kely eo, Lioka 2:20 dia ny 7:30 dia izao ny zavatra voasoratra ao. Ary nivoaka Jesosy koa araky ny fanaony, ireo maneho fahazarana izay, araky ny fanaony dia nankao an-tendrombohitra Oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Raha atambatra ireo andininy anankiroa ireo dia hitantsika fa tamin'io faritry ny tendrombohitra Oliva io no nahita toerana izay hipetrahany Jesosy mandritry ny alina nandritry ny herinandro iny. Ary rehefa fatany mpianany tsara izany fa hoe isakariva izy ireo dia mody makany, izany nahatonga an'i Jodasy mahafantatra tsara hoe aiza no ahitana an'i Jesosy tamin'ny andeha hisambotra azy dia atao amin'ny sahan'ny Getsemane izay ao amin'ny tendrombohitra Oliva. Ka noho izany izany ny zavatra mety nitranga dia izao hoe araky ny teniny ao amin'ny Jaona 2:12 dia ny 1 dia enin'andro alohan'ny Paska, dikan'izany andro sabotsy no tonga tao Betania i Jesosy. Tonga izy tao Betania tamin'ny andro ataontsika hoe sabotsy hariva ka mbola nijanona tao izy nandritry ny andro lahady iray manontolo Jaona 2:12 ka hatramin'ny 1:20 dia ny andro ao aorianan'iny latsinaina maraina izy araky ny Jaona 2:12 dia nivakiantsika teo no niditra tao Jerosalema. Zao mety misy sasany aminareo orifaly iesako lohinona hoe tamin'ny andro inona na tamin'ny andro inona Jesosy no niditra tao Jerosalema. Inona ary no mahatonga anao mamaky ny lohanay amin'izany zavatra izany? Tsy rarahina anie izany zavatra izany. Inona moa ilay niteneniko taminareo teo? Ny antsipirian'ny rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy dikany avokoa. Ary izao no anisan'ny antony mahatonga anahako mihevitra fa hoe andro alatsinaina no nidiran'i Jesosy tao Jerosalema. Andaona isika vetivetika ao amin'ny Eksodosy. Gaga nareo, tazomy ihany ny atao amin'ny Jaona 2:20, mety misy sasany aminareo hoe anina manontany tena hoe anina any amin'ny Eksodosy andray ary ifaly io.
Andao miaraka amiko ao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo. Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo no mametraka Jehovah Andriamanitra ny lalàna na ny fitsipika izay tokony arahana amin'ny andro Pasika. Jereo tsara ny zavatra teneny eo amin'ny andininy fahatelo. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra izany ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia ny zanak'ondry iray avy no hoan'ny isantrano. Amin'ny andro fahafiry izy? Amin'ny andro fahafolo. Ny Pasika ry havana dia ankalazaina foana mandritry ny volana ny Nisana, tsy ilay Nisana tômôbilina akory fa Nisana no anaran'ny volana anatin'ny kalendary anatin'ny diary jiosy. Dia ny Pasika ankalazaina foana amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana Nisana. Ho antsika zany amin'ny kalendarintsika ilay izy no miovaova ny daty, fa amin'ny jiosy dia andro iray efa napetrak'Andriamanitra, dia ny Pasika ankalazaina amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana Nisana. Ka 5 andro alohan'io, amin'ny fahafolo ny volana Nisana, no vidiana ilay zanak'ondry izay ho andeha atao fanatitra amin'ny zoma. Azontsika ve? Raha ankalazaina zoma ny Pasika dia ny latsinaina no vidiana ilay ondry izay andeha atao fanatitra. Dikan'izany, ny fiakaran'i Jesosy Kristy tamin'ny andro alatsinaina io dia ny fanoloran-tenany. I Jesosy Kristy no nanolotra tenany ho ilay ondry izay tonga ho atao fanatitra ho an'i Israely sy ho an'izao tontolo izao. Ilay ondry, ilay zanak'ondry izay hanesitra ny fahotan'izao tontolo izao araka ny teny Jaona 1:7. Ka hitanareo ve fa manan-danja izany zavatra izany? Jesosy Kristy dia nanolotra ny tenany, niditra tonga izy ho atao fanatitra tamin'ny andro alatsinainy ary natao fanatitra tamin'ny andro zoma. Hitantsika amin'izany fa misy lanja na dia ny fotoana aza izay nidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema. Fa misy faminaniana anankiray ihany koa izay hitantsika raha miverina amin'ilay Jaona 4:12 eo isika dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, dia hitantsika fa misy faminaniana anankiray ihany koa izay tanterahan'i Jesosy Kristy tamin'io fotoana io, dia faminaniana izay alaina avy any amin'ny bokin'i Zakaria, dia Zakaria 7:7 izay miteny tokoa fa hoe ilay mpanjaka rehefa ho tonga dia hitaingina zana-boriky. Koa matetika isika mahita an'io dia tena efa mahatalanjona an'izany zavatra izany, fa hatramin'ny antsipiriany hoe inona no andeha ho taingenan'i Jesosy rehefa miditra ao Jerosalema io, dia efa voateny tao anatin'ny soratra masina. Ary marina tokoa izany ary tena maneho fa tena azo atokisana ny Baiboly, fa mbola misy zavatra anankiray izay matetika voadingan'ny olona maro izay tena mbola tsy ndriny ity tenin'Andriamanitra ity, fa matetika voadingantsika. Ka mbola mangataka amintsika indray ahako hoe sokafo ny Baibolinareo any amin'ny Zakaria 7. Zakaria 7. Namany fantatritsika aiza ny bokin'i Zakaria, io ny boky alohan'ny farany ao amin'ny testamenta aloha Malakia, dia alohan'ny Malakia misy an'i Zakaria. Dia Zakaria 7 dia ny zavatra matetika tsy tsikariritsika dia ilay tena ilay famarinan'ny Baiboly amin'ny antsipiriany na amin'izay zavatra tantarainy ara-tantara, izay tena mampiseho fa ny Baiboly dia tsy angano. Satria izao ry havana sy namana, ny Zakaria 7:1 ka hatramin'ny 9 dia faminaniana momba n'ilay mpanjaka anankiray Makedoniana izay malaza be ara-tantara izay natsoina hoe Alexandre le Grand. Mety misy amintsika mahafantatra ny tantaran'i Alexandre le Grand, misy be dia be ny film natao momba azy, momba ny fomba izay nandreseny ary tanatin'ny fotoana fohy lasa nanana tany ngeza be izy izay manomboka avy aty amin'ny tany Grika ka tonga ka hatrany Azia, ka azony daholo ny faritra tamin'ny faritra vao ny andrefana rehetra iny, ny faritra Turkia, ny faritra Palestina ray manontolo iny. Ary entantsika eto amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 eto ny fifampidiran'ny tantaran'ny Baiboly sy ny tantara
n'izao tontolo izao satria marina ny baiboly. Hitanareo eo amin'ny andiny fahalohany sy ny andiny faharoa dia efa minaniana eo izay efa ataon'i Zakaria momba ny ahazoan'i Alexandre le Grand ny faritry ny Syrie sy ny faritry Tiro, ary tena izay tokoa ny zavatra nitranga ara-tantara. Avy eo izy dia hitantsika eo amin'ny andiny faharoa, tapany faharoa Tiro sy Sidona, ka hatreo amin'ny andiny fahaefatra dia ny faritry Libanona ankehitriny no azon'i Alexandre le Grand tamin'izany fotoan'izany. Dia avy eo izy dia nenidina ka nahazo any amin'ny faritry Palestina rehetrarehetra, anatin'izany ny atsimo andrefana ny Israely ankehitriny dia ny faritry Gaza. Hitantsika eo amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito eo dia tena hitatra ka hatramin'ny Antsipriany fa hoe ho andeha ho vonoiny ilay mpanjakany Gaza, ary ara-tantara any amin'ny bokin'ny tantara dia zato tokoa zavatra mahagaga. Io ihany no mpanjaka izay hita ao anatin'ny bokin'ny tantara fa hoe novonoiny Alexandre le Grand tamin'iny faritra iny, araka ny teny ny ao amin'ny Zakaria toko fasivy. Kanefa rehefa tonga amin'ny Zakaria toko fasivy andiny fahavalo isika dia mahita fa hoe misy zavatra miova eo. Inona ny tenen'Andriamanitra eo? Ary itoby aho, hiaro ny tranoko noho ny miaramila betsaka, dia noho izay mandroso sy miverina, ary tsy hisy mpampahory handeha hamaky eo aminy intsony, fa ankehitriny dia efa hita ny masoko. Miteny tenin'Andriamanitra fa tsy avelany Alexandre le Grand hiditra sy hanimba sy hanapotika any Jerosalema. Ary fantatrareo ve inona ny zavatra nitranga ara-tantara? Izany tokoa ny zavatra nitranga ara-tantara. Miteny antsika ireo mpanoratra tantara Grika fa i Alexandre dia tsy tafiditra tao Jerosalema tokoa. Ka noho izay noho izay fandresena, noho izay fanehoan'Andriamanitra fa tena izy tokoa no mitantana ny zavatra rehetra, izy tokoa no tsy refesy mandidy, ary izy tokoa no mandrindra n'izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olony, dia izy no miteny eo amin'ny andiny fasivy. Zakaria toko fasivy andiny fasivy hoe: mifalian-drindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia ny zana-boriky tanora. Ny zanak'Andriamanitra ilay mpanjaka n'izao tontolo izao dia tsy tonga nitaingina soavaly, ary tsy tonga nanana miaramila maro mba handresena an'ireo Romanina ireo sy hametrahany ny fanjakany amin'ny herisetra araka ny mety nantenany maro tamin'ireo mpanaradian'i Jesosy tamin'izany fotoan'izany. Mety misy maro tamin'ireo ny eritreritra hoe nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty aza vita, ka tsy voamaika ave ny handresin'ny Romanina. Kanefa tsy izany nataon'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ilay mpanjaka ny mpanjaka dia tonga niditra tao Jerosalema, nitaingina ampondra, nanatanteraka teny faminaniana, ary nanaiky araka ny voateniny efa tany amin'ny Matthieu toko 2:12, nanaiky ho atolotra eo am-pelantanana ireo mpitondra ara-pivavahana tamin'izany fotoan'izany, ka ho vonoiny izy. Izy ilay vato izay nataon'ny olona tsinitsinina no tonga vato fehizoro, araka ny tenin'ny Salamo 7:120 fa okaloha manaraka indray izay andiny izay. Ry namana, aingany ho tsapanareo tamin'iny zavatra nodininintsika androany iny, fa ny Antsipriany rehetra ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia manan-danja. Ny fampiditra ny tantaran'ny Baiboly ary mitohy daholo ny teboka ao anatin'ny Baiboly, ka tsy misy zavatra tokony dinganitsika ary mila dinihantsika amin'ny Antsipriany tenin'Andriamanitra, satria izany voamaika mampitombo ny fandresen-dahatritsika amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ary mahatonga ny antsika ihany koa hitombo amin'ny fahalalana nataon'i Jesosy Kristy ho aho sy ho anao. Ary mbola andinika bebetsaka kokoa, ary mbola andinika maro ihany koa isika amin'ireo zavatra mahagaga avy amin'ny tenin'Andriamanitra ireo amin'ny fotoanantsika manaraka manomboka rahampitso. Vavakintsika tompoko. Misaotra indrindra tompoko, Tompo Andriamanitra, ny amin'ny fotoana izay nomenao anay androany. Misaotra indrindra Andriamanitra ny amin'ny ahafahanay mandinika tokoa ny nataonao teo amin'ny hazofijaliana,
fa tsy hoe fotsiny nataonao teo amin'ny hazofijaliana fa nefa nataonao tamin'ny nahatongavanao tao Jerosalema mandritra nyity herinandro masina izay ankalazainay ankehitriny izao. Mangataka aminao tokoa izay Andriamanitra mba nitonga anay ho mpandinika ny teninao, ho mpankafy ny teninao, ho mpitsakotsako ny teninao, ho tia ny teninao tokoa, ka tena zany tokoa ny ivelomanay. Iny Andriamanitra misaotra anao ny amin'izany fanoloranao tena izany, na dia efa fantatrao izay zavatra niandry anao tao Jerosalema, dia efa resy lahatra tokoa ianao ary tsy nivilivily, tsy nisalasala, fa tonga tokoa mba hanatanteraka ny famonjenanay. Misaotra Tompo, lehibe loatra izany fahasoavana izany, azany fitiavana nasehonao izany. Ampio izay Andriamanitra hiaina fiainana izay mendrika izany fiantsoana izay nantsonao ny fiangonanao izany. Ho voninahitra rery ahy. Amen. Raha pitsondray ny fotoanantsika, raha sitrapon'Andriamanitra dia samy ho tahin'ny Tompo isika rehetra. Velomandray tompoko.